fiteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Tonga indray ny fotoana sarobidy rahantsika mandinika ny baiboly miaraka ny alalan'izao fandaharan'ny hvkl zao izay anasananao mpitiavana anatina fotoana foy miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia ny teny mantsy dia Andriamanitra ary Jesosy dia nilaza fa ny teninao no fahamarinana. Tena mila mandray sy mahalala ary mianatra momba ny teny fahamarinana isika satria ny tompo ihany no laza fa io fahamarinana io no manafaka antsika koa mirary mba ahitanao an'izay teny fahamarinana manafaka izay ary tena maniry izay mba hanampy anao ny endrika fanontaniana sy valina izay rahantsika indray amin'ity loha hevitra vaovao ity miarahaba tompoko. Arabaina indray tsika tsirairay avy izay isan-tokantrano androany maraina ny amin'izao fotoana iraisantsika fo zao amin'ny alalan'ny fiarantsika mihinana ny tenin'Andriamanitra. Velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra maranitra tahaka ny sabatran'olona izy afaka miditra any amin'izay tontolo tsy hain'izany izy idirana izy satria manambara ny fahafenon'ilay mpamorona miasa amin'ny fiainan'izay rehetra mandray sy mino azy. Androany ary dia mino izay fa ho fanontaniana sy valy ny hitondra fahafapo antsika manoloana n'ireo etaetantsika tsiray avy izay tokantrano ihany koa manaraka an'izao fandarana izao samy arodain'Andriamanitra toko. Amen. Avetrantsika dia hivavaka ary raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra ny amin'ny teninao misaotra ny amin'ny teny fahamarinanao eny tokoa tsy tonga eto izay hitady fahamarinana satria ny fahamarinana dia efa nomenao tamin'ny fanehoanao ny fitiavanao na nomeny zanakao izay Jesosy tonga hamonjy anay lalana sy fahamarinana ary fiainana tonga eto amin'ny fanatrehanao izay amin'ny alalan'izao fandaharana izao mangetaeta ny andray sy halala hiaina ampiatra ary hisitraka ny fahamarinana momba andray izao fandaharana izao tsarovo ireo izay manaraka miaino sy mijery ny fandaharana mba ho tompontsoa amin'ny fiainam-panahiny sy ny fahafenoan'ny fiainana manontolo ny fandrenesan'ny teny avy aminao mba hitombo fahalalana momba ny fahamarinana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Voatselintsika Pasteur no célébré ny Pentecoste fanehoan'Andriamanitra ny fahatrikiny nanome araka ny fampanantenany ny fanahany. Rehefa nomeny ny fanahany dia misy karazana fiainana izay voalaza fa nomeny antsika ary izay ny loha hevitra rahantsika indray mandritra ny fandaharana aorianany androany nampitondraina ny lohateny hoe ny fananana ny fanahy sy ny fiainana supernaturel. Misy fiainana no manin'Andriamanitra ao ambadika ny fanomezany fanahany. Io le fiainana io ny voalaza tao anatin'ilay fampianarana ny raisintsika tato ato fa fiainan'Andriamanitra izay fiainana supernaturel. Ahoana Pasteur ny fomba fiatrehana an'io fiainana io tao aoriana ny nandraisantsika ny fanamasina ary indrindra inona no andrasan'Andriamanitra amintsika mba ahafahantsika tena misitraka sy miaina an'io fiaina supernaturel avy amin'io. Ny tanjon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra Pasteur sy tsika rehetra izay mpanaraka an'ity fandarana ity ihany koa izay sady tonga dia mamaly ny endriky ny fanontaniana izay petraka Pasteur ihany androany maraina nefa koa maneho an'izay etaeta-po ilana rovaliny ho an'izay manaraka any ambadiky ny vata fahitalavitra io na finday zay fitaovana ampiasainao fa important androany dia ny atongavan'izay valin'izay ho an'ny tsiray avy isan-tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao. Voalohany Pasteur Andriamanitra matoa nanome zavatra tsy latsa-danja ny tenany. Efa lazaiko iny tamin'ny nankalazaintsika tamin'ny andro Pentecoste ny fanomezan'Andriamanitra rehetra dia fanomezana tsy latsa-danja ny tenany. Raha namonjy ny olombelona izy dia ny zanany malalany ny ainy nomeny ny ainy nomena zany hoe Andriamanitra zany tsy manome zavatra kely panome Andriamanitra toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany fa tsy hoe nomeny ny fananany. Oui. Tsy fananana le izy fa aina le izy
sombon'ny aina ny fiantsoana zay nateraky ny kibo ho an'ny vehivavy ary ny piraitrandro efa mahita an'izany andeo antraiko izy zany sombon'ny aiko fa isika tsy hoe sombon'ny ain'Andriamanitra fa itsika ilay solon'ny aina zany hoe ny solony teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika solony tena teo amin'ny hazo fijaliana fanolora-tena mihitsy ny fanolorana aina zany hoe ny ainy Jesosy no natolony maneho ny fiainany nomeny atsika ny heriny sy ny fahendreny sy ny fisainany no nomeny ary izy Andriamanitra mihitsy izy Andriamanitra no miseho tamin'ny endriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy Andriamanitra tena ny tonga nofo Jesosy niara-nona tamintsika naka ny endriky nofo amonjy ny olona profo zay fa ny fanomezan'Andriamanitra dia tsy latsa-danja amin'ny fahalebiazany sy ny tenany zay le maneho ny mariky ny fitiavana ao anatina fahafenona tsy misy petina na fietsaram-belatsy tsisy olona anankiray afaka hanolotra ny ainy isy olo anao zany raha tsy tena lalina ao am-pony ny fitiavana anao ary zay tsy misy afa-tsy Jesosy na vitan'izay teo amin'ny tantarany zanak'olombelona zany hoe ny endriky ny fitiavana dia aseho amin'ny endriky ny asarbidiny fanomezana ny an'i Jesosy ny rehetra ny ainy no nomeny atsika aina zany nomen'Andriamanitra faharoa indray rehefa tonga izy hanampy atsika tsy naniraka anjely izy ho mpanolontsaina atsika misy hoe mizavatra mitranga dia misy anjely ao kavanantsika fotsiny miteny hoe zao atao ty tsy zay le izy fa ny fanahy masina Andriamanitra koa no nataony ho ao anatsika amin'ny fahafenona zay mihitsy le fandalovana ny pentekosta manokana teo amin'ny fiainan'ny mpianatra ary avelo kely le remarque tamin'ny pentekosta teo alohan'ny hidirantsika amin'le valim-panintana satria zava-dehibe ny tena tokony ahalalany zay rehetra mpanaraka an'ity fandarana ity an'izany fahamarinana zany zao le izy Andriamanitra nanome ny fahafenony tamin'ny alalan'ny fanahiny ato anatsika tsy tolotsay tsy hoe zavatra kely le izy fa izy tenany mihitsiny no nalefany tamin'ny alalan'ny fanahiny ameno antsika mba hahafahantsika manatanteraka zay zavatra nataony zay no mahatonga an'i Jesosy mitanjon'i Jesosy eny tsy hoe ny hahafahantsika manatanteraka ny ampahanasa zay nataony fa ny programan'i Jesosy dia ny fahafahantsika misitraka le asa lehibe noho zay natompony azy amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahiny ozy izy ny jaona toko 4:12 asadino zay mino aho Jesosy ny asa tokony ataony kio ary ianao asa lehibe noho zany azy izy satria za makany amin'ray midika zany fa le fahafenon'Andriamanitra ao anatsika dia manana tanjona manokan'Andriamanitra ny amin'izany zao tany zao dia tsy lozana kaso zao tany zao dia tsy lozana fanoherana toerana anankiray zay ahafahan'ilay ratsy miditra tsehitra sy miasa manakorotana ny tany taorian'ny fahalavony i Adama efa fantatsika tsy enjery ho an'ny mpanaraka ny fandaharana zany tantara zany angamba fa tsy dia tena hoe ho alalintsika loatra fa mandronandreo karazam-panoherana maro samihafa zay mitranga eto ambonin'ny tany mety mampiraviravin-tanina ny olombelona mety mahaverevitra ny olombelona dia Andriamanitra nanome fanomezana Andriamanitra ho ao anatsika zany hoe ny tenany nataony ho ao anatsika tamin'ny alalany fanahiny masina zany hoe ny fanahy masina en tant que personne amin'ny maha-Andriamanitra azy mihitsy no ny raisitsika fa tsy hoe nandray ny herin'Andriamanitra fotsiny tsika ny fanahy masina ny responsable ny herin'Andriamanitra ny fisain'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra fa Andriamanitra ny fanahy masina kanefa io Andriamanitra fanahy masina io nataony mpanampy ho ato anatsika mpanampy atsika matetika sika rehefa mampiasa olona dia hoe mpanampy tsika ny tena manao ny zavatra rehetra fa le mpanampy manao zay zavatra ataontsika hoe tokony hoe tsy voatery ho takatry ny sainy zay takatry ny saintsika fa le ampikambony amin'izay tsy vitatsika zay no mampanampy mipanampy ao an-trano satria raha ohatra ka manatsaina no ianao izy tsy tonga izy anampy anao ao an-trano zay le mpanampy amintsika amin'le hoe fanampin'ny olona ao an-trano fa Andriamanitra tsy zay le izy le mpanampy nomen'Andriamanitra atsika dia ny tenany izy no nilatsaka ho mpanampy atsika ary zay fanampiana zay nefany fanampiana mahasolo ny fisiny eo amin'ny fiainantsika satria zay zavatra tsy vitatsika mihitsy no tanterahany ary ny antsipiripiaina atsika mihitsy ny tia no raisina tanana hatramin'izay ho avy mbola tsy hitany masosika na tsy ny saintsika azy amin'ny alalan'ny fidiriny an-tsehatra manampy atsika eo amin'ny fiainana ka zao izy ny zavatra sarobidy be ao anatin'ny fandarana ity ny amin'le le valim-panontaniana petraky pastora teo hoe inona ny zavatra tena tombony lehibe sady goavana tamin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny eo amin'ny fiainantsika ho amin'izay tanjona teny'Andriamanitra tongavana ao anatin'izany dia zao ny ahafahantsika miaina ao anaty fahazakana zay zavatra lazain'Andriamanitra amintsika hitanareo Andriamanitra ny teny rehetra zay aloka ny vavan'Andriamanitra amintsika
nampitondrainy mpanompony io na fahamarinana mivantana tovontsika amin'ny ten'Andriamanitra io a dia mila raisina amin'ny eny sy amen. Fa ny fatra malitsika an'Andriamanitra amin'le eny sy amen no mahasamihafa antsika. Satria eo amin'le eny sy amen misy olona manana fahatakarana ambony izy na révélation ambony avy eo amin'le teny izay voaraina avy amin'Andriamanitra dia avoleta be koa le lanjan'le amen omeny. Ahoana tsara zay pasteur satria eo aloha zany mety mampisalasala ny olona hoe tsy maintsy manao amen ave zany rehefa maheno tenin'Andriamanitra, fombafomba mpivavahana ve le amen, mety hoe tsy voatery anao amen ave. Ahoana tsara pasteur eo sy le lanjan'le fandresen-dahatra manosika le amen mampety an'Andriamanitra. Ny amen dia fanekena ho ampinoana sy fahamarinana zay nolazainy teny taminao. Dikany hoe amen dia ho tanteraka eo amin'ny fiainako zany. Ho tanteraka eo amin'ny fiainako zany. Nisy fotoana zao Jesosy niteny zavatra anankiray tao anatina fivoriana. Fa le mpianatra teo sy le nanatrika teo tsisy nanao amen. Dia le teny latsaka teny ambavan'i Jesosy fa tsy nitranga le izy. Satria tsy nisy nandray an'le izy tamin'ny amen. Raisitsika neny Matthieu 5:20 Pasteur. Amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa. Misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Amen. Misy ny sasany eto tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny maso ny zanak'olona. Iny le toy? Avy amin'ny fanjakany. Avy amin'ny fanjakany. Mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany, zany hoe mandra-piveriny Jesosy ny am'raha lanitra roa rivotaona lasa zany saika nisy olona tsy maty fa nitehirizin'Andriamanitra ho velona tahaka le mana. Le mana ne nisy fotoana azadiny fa fahaiza manao n'Andriamanitra no mitahiry zay ny mandriamanitra ny préservation azy, zay ny mandriamanitra ny fitehirizana azy. Jereo tsara fa nisy fotoana ny mana rehefa niteny Andriamanitra hoe tsy azo hoanina io na tehirizina ny maray raha mitahiry ianao tonga dia masisy ny alina iny ihany le mana fa tsy tramaraina akory. Misy an'izay ao anaty baiboly hoe mana tsy azo tehirizina fa vao nitehirizina ny mana dia nitondra lasa olitra. Fa nisy fotoan'Andriamanitra niteny ireo hoe tehirizo ny mana ho amin'ny vata fitehirizan'ny fiaran'ny fanekena. Rehefa nitehirizina tao amin'ny fiaran'ny fanekena indray mana dia amataonany maro tsy niova mihitsy. Nandritry ny fotoana nisiny fiaran'ny fanekena dia tsy simba mihitsy le mana. Tsy ny soloana fa le mana teo ihany ny voatahiry nefa tsy niterak'olotra le izy. Ka tsy hoe ny zavatra rehetra mety loha no miterak'olotra fa ny parole na ny tenin'Andriamanitra dia afaka manova ny zavatra mety loha hitafiny tsy fahalovana. Zay foana moa zany le izy. Tam'izany mana dia tandindon'le tian'Andriamanitra atao amin'ny résurrection sy atrehana fiainana mandrakizay ny mety loha avy amin'ny parole lasa tsy mety loha. Iny zany le révélation tian'Andriamanitra petraka amin'ny nouvelle naissance amin'ny fahateram-baovao. Zany hoe amin'ny fotoana anankiray amin'izay aneny ny trompetra na mety efa loha azy dia afaka hovana indray tafiny tsy fahalovana. Zany hoe mbola dingana hafa koa zay ankoatra le efa eo tsy metsika dia vitan'Andriamanitra indray manova n'le fararaka ho tonga hitafiny tsy fahalovana vaovao amin'ny fotoana anenony trompetra hitsenan'ny tompo antsika Andriamanitra. Fa teto pasteur tena niteny Jesosy raha veritsika kely izy le teny teo Matthieu 5:20 dia jereo tsara ny zavatra mitranga. Ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina tokoa. Misy ny sasany eto zay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Amen. Andriamanitra rehefa miteny tsy miteny izy hoe manondro hoe ianao io fa izy raha miteny misy sasany eto tsy defini tsara zany zavatra teny. Zany hoe misokatra ho an'izay rehetra manantsofina tsy maheno voafaritra fa zay maheno ka manam-pahatakarana hoe vitany zany zay le izy ka nanao hoe amen ho tanteraka amiko zany miaraka amin'ny fahatokina sy fitsarana tsara. Dia zay vava latsaka teny ambavan'i Jesosy zay natao hitranga zay. Zany hoe raha ny tokony hoe zany ny sasany tamin'izany tokony mbola ho velona mandrak'androany mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raha lanitra. Raha io teny io no raisitsika fa zao vokatriny tsy fisian'ny fanamasina teo amin'ny mpianatra, tsisy le fanamasina dia zao tsisy le nanana le communion ahafahana mifandray amin'le fahamarinana
mba ahafahan'le teny miasa manova an'le olona hifanaraka amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra. Ohatran'le manany tenenina dia voatahiry tamin'ny andron'ny Mosesy tao amin'ny fiaran'ny fanekena mandrapa tsisy fiaran'ny fanekena intsony dia voatahiry le mana. Dia ohatr'izay koa ny zavatra nitranga teto. Fa saingy izao rehefa nomen'Andriamanitra ny fanahany amin'ny fotoana andrenesana an'Andriamanitra dia mitaky finoana mandray lay teny Andriamanitra. Ary zay natonga an'Andriamanitra nandefa ny fanahany. Fantatr'Andriamanitra fa misy zavatra teneniny tsy zaka ny finoanao an'Andriamanitra, fa mila ny finoan'Andriamanitra mifandray amin'le teny mba hatonga anao azaka azy. Hoazavay kely izy. Ny finoantsika an'Andriamanitra dia le fahafahantsika miaina amin'le fahatakarana eo amin'le dingana ara-pahatakarana misy atsika ny amin'Andriamanitra. Iny le fanosorana mitondra atsika. Ifandray amin'ny fahamarinan'le teny miteraka finoana avy amin'ny toriteny. Zaka n'le teny tsika satria zaka ny fahatakarana ao anatsika. Le fahamarinana ny lazain'Andriamanitra tamintsika dia hatreo ny hamainina atsika. Fa ty zavatra anankiray lazain'i Jesosy ty zao ilana n'le karazana fahatakarana ambonimbony kokoa. Io le fahatakarana apetraky ny fanotronana ao anatsika. Le nampidian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahany. Io le finoany fanahy masina. Tsy finoan'le olona io fa finoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany. Zay le fanotronana zay. Ary Andriamanitra rehefa niteny izy hoe misy sasany eto tsy hanandrana fahafatesana akory mandra-piseho an'ny zanak'olona amin'ny fiaviany eny amin'ny rahalanitra. Tsisy nanao amainina. Gina ny fivoriana satria nahoana eo amin'le dingany tsy fahatakarana mampimonomonina ny hafa. Vakio tsara ny Baiboly fa misy mpianatra ny Pasteur. Tena hoe niala tsy niaraka tamin'i Jesosy tsony. Satria inona onja ny zavatra lazainy zany? Tsisy mahazaka an'izany. Zay no mahatonga an' Jesosy nanome ny fanahany. Eo amin'izay miditsika amin'le fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Hoe hozy izy hoe manan-javatra be dia be tiana ho lazaina aminareo. Fa zao saingy tsy zaka anareo zany ankehitriny. Tsisy amainina eo. Ary tsisy mahazaka an'le amainina tso tonga eo amin'le dingana hoe tonga dia gina amin'ny fivoriana. Raha dika mahatonga ny olona indraindray tsy manao amainina dia tsy manao amainina tsara na ny anatiny na mivantana eo amin'ny vavany amin'le fanekena zavatra lazain'Andriamanitra dia zao midepase ny dingan'ny fahatakarany ny zavatra lazain'Andriamanitra. Zany hoe ny aina an'Andriamanitra teo amin'ny sofina sy fisainana maha-olombelona izy. Na zay zavatra mitranga. Nako tsy ampy tsara ny fifandraisany amin'ny fanahy masina ka tsy zaka an'le herin'ny faherezan'Andriamanitra ao anatiny izy. Anao amainina le finoan'Andriamanitra miasa mba hahafany misitraka n'le zavatra midepase azy. Satria azadiny hoe Pasteur fa misy dikany matoa ny Baiboly miteny hoe ny kapasite ny fahafahan'ny fanahy masina manao zavatra ao anatin'ny olona anankiray amin'ny fahafenony dia mihoatra lavitra noho izay zavatra azony heverina nangatana. Efesiana 3:7 Efesiana 3:7 ny andininy 2. Ndany hoe jerentsika kely le fanambarana dia samy mandinika ny tokantrano ny amin'ny fanambarana izay nampitondrain'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristiana tany Efesosy. Ny anaran'i Jesosy ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika. Amen. Ny hery ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika dia mahavita manao zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana. Misy dikany io. Misy dikany. Ny fatran'ny fangatahanao dia voafetra eo amin'ny fatran'ny fahalalànao sy ny fanirianao ary ny finoanao an'Andriamanitra. Arak'izay lazain'i Jesosy hoe tonga avy aminao arak'izay irino fonao. Fa eto le zavatra tsy eo amin'le fatran'ny fangatahantsika fa mihoatra noho izay azontsika angatahana na heverina ny penséntsika ny zavatra azontsika heverina ny zavatra zao azontsika eritreretana. Zavatra azontsika eritreretana zao dia zao hoe ny olombelona anankiray dia tsy afaka manidina. Fa ny zavatra mihoatra ny penséntsika dia raha misy lesona mametraka zao androany hoe ny olona anankiray dia afaka manidina. Dia tonga dia tsisy amainina ao ambadika izay satria nahoana aiza zay elatra ny dinana eo. Zay ny fanontaniana mipetraka. Fa zao ny hery ny fanahy masina ao anatintsika dia nahazaka an' Jesosy niala teto ambonin'ny tany akoatra ny fandehanany teny ambonin'ny rano nandeha teny ambonin'ny rahona napakariny rahona lasa rahona ny ascenseur. Iza ny mavesatra ny gazin'ny rano sa ny rahona ny anankiray tena volatile ny rahona ane ohatran'ny zavony zavatra piti-drano be dia be
mitambatra ohatran'ny zavona lasa mavesatra de tonga rahoana rehefa fitambarana zany ohatran'ny hoe vovo be ny hitantsika fa iny rehefa mipetraka eo anao de tsy mitazona anao fa Jesosy ozy izy ny boky ny asan'ny apôstôly noason'le rahoana no entin'ny rahoana niakatra profo zany fa ny fanahy masina de afaka atonga anao anina fiainana mihoatra noho ny fiandrasanao elatra rehefa mitondra anao miakatra tsy ho azo saitsika hoetreretina ny fahaiza-manao n'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra ifanaraka amin'ny fahamarinan'izay zavatra lazainy am'izay fahatakarana sy fiheverana voafetra eo amin'ny maha-olombelona ka le izy misy dingana mampikatso ny finoanao an'Andriamanitra averiko fa eo indrindra Andriamanitra no mitondra anao amin'ny alalan'ny finoan'Andriamanitra zay miasa ao anatinao ka eo ny mahasamihafa n'le hoe dingana supernaturel am'izay pasteur le dingana supernaturel hitonan'Andriamanitra io no ahafahan'Andriamanitra manavaka ny olona ny fifidianan'Andriamanitra sy ny fiantsony ary Andriamanitra ohatran'ny hoe tsy manivaka fa hoe manavaka ny fiavahan'ny olona anankiray tsy Andriamanitra manavaka ava-bolokoditra n'Andriamanitra mizatavany olona n'Andriamanitra manao ny olona anankiray ho miavaka noho ny hafa non tsy zay le izy tsy zay le tiany baiboly hoteneny eto fa le izy misy fotoan'Andriamanitra te hijery izy hoe io olona anankiray zay miaraka amin'io io olona anankiray zay mino azy io olona anankiray zay nanaiky azy io ve manana ny finoany ao anatiny manana ny finoan'Andriamanitra ao aminy zay le hoe misitraka ny fahafenoan'ny fanahy zaka n'le teny mahazaka raha tsy zaka n'le teny ianao de tsy mahazaka n'le teny hitanareo zaka n'le tenin'Andriamanitra ianao ohatrany hoe renao le fahamarinana mihoatra noho ny azonao angatanana heverina renao le fahamarinana lazain'Andriamanitra de zaka le fahamarinana ianao misy fiadanana teraka avy ao anatinao atsy hoe misy karazan'olona ao anaty baiboly zaka ny fahamarinany teny mihoatra noho zay azon'olombelona angatana sy heverina izy de lasa nisitraka ny fisehoan'Andriamanitra mihoatra noho zay azon'ny hafa rehetra amatarana n'Andriamanitra misy an'izany ao anaty baiboly vakeo na testamenta taloha azy misy zany karazan'olo zany misy zany sadraka sy misaka sabedina koa zany zaka ny finoanan'Andriamanitra ho atsipy eny anaty laforo hafa fa izy laza meloha fotoana nipazana azy fa ny Andriamanitra zay vavany de mavita mamonjy azy zay le fahatakarana ao anaty laforo rehetra hafa mamay na fanaina impito de tsisy nikaikona amin'ny volondohany na nikaikona ny akanjo zany hoe mihoatra noho zay azo ny olombelona angatahana dingana nytonan'Andriamanitra n'izy telo mirahalahy satria nananany lay finoan'Andriamanitra taka n'le zava-miafina tao am-pon'Andriamanitra ara-panehoana ny fahefana sy ny fataterana ny fisehoana mandriamanitra azy feno le fepetra raha vao feno le fepetra de isan'ny olona tsongaina ao anatin'ny miliary eto ambonin'ny tany indray ianao isitraka an'izay fisehoana miavaka zay satria tsy miova mandrak'izay Andriamanitra ndony isika ijery ahoana ny fisehoan'izay zay ny ngamba ny pasteur apetraka zay fanontaniana zay raha ohatra ka hidirintsika landala kokoa ty amin'ny testamenta vaovao le hoe ahoana ny fisehoany zany hoe fanavan'Andriamanitra ny olona zany ao anatin'ny fotoana anankiray zay etso n'Andriamanitra sy ny ahitan'Andriamanitra ny olona io hoe ho miavaka noho ny hafa rehetra valiny de tsotra zay odinitsika amin'ny 30 minutes faharoa zay fanontaniana zay odinitsika amin'ny 30 minutes faharoa hoe ahoana no fahafahan'Andriamanitra miditra tsehatra ao amin'ny testamenta vaovao mijery an'le olona miavaka fantatr'Andriamanitra fa zaka n'io finoana supernaturel io hoentina ny amin'ny sidiny voromahery mampiavaka azy amin'ny olo hafa rehetra ohatrany hoe testamenta vaovao ny atsika sadraka sy misaka sabedinago Daniel nanana fahatokina sy taitra niditra tany andavaka fosean'ny liona any andavaka ny liona hoe tsy anam-pahefana amin'ny tokoa liona mivoaka avy any izy tsy nanino ary rehefa nataony esely izy mantsy misy ese foana so de ny liona arany tsy tenan'olona tsony vao nampidirina le nanipy indray vita daoly ary ohatr'izay koa sadraka misaka sabedinago ny olona nanipy ara-mahay mialoha amin'ny fotoana tonga avany ao anaty laforo midika an'izay tian'Andriamanitra so mihitsiny hoe misy fiavahana ny olona manam-pahatakarana hafa kely sy ny olona voafetra ny fahatakarana eo amin'ny fomba fijery k'izao mila mianatra ny kristianina miala eo amin'le dingana naturel fa miezaka kristianina miombona amin'le Andriamanitra supernaturel ao anatiny amin'ny fahafenoana ifakahita amin'le dingana tian'Andriamanitra hitondrana mba ho zaka ny teny ianao mba ahazaka n'le teny ianao ny tanjona ho zaka ny teny zany hoe ny fanahy mitondra anao ao amin'le teny de ianao koa mahazaka an'le teny amin'izay fa mino ianao mahazaka an'le teny zavatra tsy zakan'ny olona amin'ny fisehoan'Andriamanitra lasa ataonao amenina hoe
possible zany de zay eo am'izay iny raha voatanteraka eo le olona anankiray tsy azo sakanana ny exploit, tsy azo sakanana ny exploit na ny fipoahana eto ambonin'ny tany. Miomana ary hoanao zay mpanaraka an'ity fandarana ity fa isitraka ny zava-mahagaga sy ny fahaiza-manaon'Andriamanitra ianao eo amin'ny fiainana. Tsy hoe le zavatra hita maso fotsiny ovaina, fa le toe-ponao mihitsy aloha nisy eon'le fahagagana voalohany satria manomboka tsisy doty na fisalasalana ny amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny mampamorona azy ao anatinao. Zay le mahatonga ny laza foana tao anatin'ny fampianarana hoe tsy mora aminao no misitraka an'izany toe-po zany raha tsy tsara ny toe-ponao ao anaty, manana fahadiovam-po, manana fandeferana. Misy fotoana anie tsy avela ny fahakalana ho tafavoaka zany ianao satria tsy tiany ianao hisitraka an'izany fiainana zany satria zany karazam-piainana zany tsy na mifangarika amin'ny fahakalana, amin'ny fialonana sy le endriky ny nofo rehetra zay sakana mbola mahatateraka tsy mahatateraka n'le fijoroanao ra-panahy eo amin'le programa teny ilan'Andriamanitra anao. Ka za tia-pahery ny tsirairay avy izy tokantrano fa amin'izao fanombohana ao anatin'ny 30 minitra voalohany zao vonin'Andriamanitra ny anova zavatra amin'ny fiainantsika. Andao atsika ametraka ny fiainanao sy ny fiainako ary ny fiainantsika rehetra am-pelantanan'Andriamanitra manoloana an'izany fahamarinany teny velona loatra zany sakafo maraina-pahombiazana ho antsika zany ho velona sy hitondra antsika indray amin'izay dingana tian'Andriamanitra. Averiko tian'Andriamanitra hitondranantsika fa tsy hoe ny tiantsika ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika akory. Vavaka atsika ametraka zany eo am-pelantanan'ny Tompo. Ray masonao amin'ny anaran'i Jesosy. Misotra ny amin'ity maraina ity fa ny tsiray avy izay tokantrano zay manaraka an'izao fandarana izao dia manana eteta sy faniriana tokoa hivelona amin'ny finoanao fa tsy ezaka fotsiny anakatra mba anana finoananao. Tehirizo sy tahio ny tsiray avy izay tokantrano Andriamanitra mba anana fahasahiana amin'ny fanatanterahana ny sitraponao tsy misy kilemy amin'ny karazam-piainana feno voninahitra andehanan'izy ireo amin'ny antom-pisiny lay tena mapety ianao to amin'izay programa tianao hitondrananay tsirairay avy. Aoka ny amenina anay rehefa hiatrika an'izany Andriamanitra zany zay dia mahita azy eo amin'ilay toerana mahatsotoa azy, eo amin'ilay tena toerana maha izy azy ary zaka an'izany teny zany amin'ny toe-piainanay sy ny fahatahorana azy sy ny fandehanaraka ny sitrapony amin'ny toe-panaraka ny sitraponao feno satria tsy hoe Andriamanitra nofinofo tsy misy fa miara-monina aminay sy miara-mitoetra aminay ary mitaky ananay fiainam-pahamasina satria masina. Ary zany ny antony tonga ny fisehoany to amin'ny testamenta taloha tena mivaingana sy azo tsapahitanana satria ampitsara ny fiombonan'ny olona tamin'Andriamanitra vokatry ny fahatahorana ny fitsarana fotsiny era tamin'izany vokatry ny fiasan'ny lalàna dia niomana ny zanak'Israely atelona enemana 7 andro mitokana ry Mosesy mba hahafahany mahatratra ny dingana izay fahamasinana izay ho amin'ilay toerana fahana mifankahita aminao. Amin'izao tsy mila 7 andro fa maty Kristy nandefa ny fanahana amin'ny fiangonana ary feno fahamasinana izay feno fitobanana ao anatinay amin'ny firaisany tanteraka aminao vokatra izany. Tehirizina izay tokantrano izay manaraka an'izao fandarana izao Andriamanitra. Oka ny rehetra anana firaisana aminao manomboka izao mba hananan'izy ireo antoka amin'ity androany ity fa izay fahafenoana izay nitondra azy aneonao an'ilay dingana supernaturel. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amin'ny fiainan'ny tsiray avy aho. Tsy raraka izany ianao. Le Andriamanitra mavita manao sy manatanteraka zavatra mihoatra noho izay azontsika angatahana hiditra tsy setra ny fiarovany hatrany ao amin'ny fiainana isam-batan'olona tsiray avy ao anatin'ny tiraka ity sy ny tsiray avy izay manaraka an'izao fandarana izao, ny kristianina rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fandarana izao. Mahita ny fanasitranana feno avy amin'Andriamanitra hatratranao, mahita ny vokatra tsara rehetra amin'izay faniriana ilainao an'Andriamanitra hiditra tsy setra ao amin'ny fiainanao, arovana ianao ny fanananao, ny ankonanao sy mbanao ray manontolo tsy natsiny mandra-piavin'i Jesosy any amin'ny ramanlanitra ary tononoko ny fahafenon'ny hery sy ny fiarovan'Andriamanitra hatratranao ohatrany atapy-tokatra any am-paladia. Tsy raraka izany ianao, mety mandalo dezera ianao, tsy izay no midika hoe nafoy ianao fa ao anatin'io misy sekoly ten'Andriamanitra ampidirana anao, alalanao mihoatra fa fotoana foy ihany ny andefasan'Andriamanitra anao anatin'io fa afaka fotoana foy dia ho hitanao ny tanin'Andriamanitra mitsotra hiadiny adinao ary asehoan'Andriamanitra aminao fa anetany ainao siko rano, anetany hevitra anao siko voninahitra satria ny mari-pamantarana hitondran'Andriamanitra tsy any amin'ny confort fa any amin'ny dezera lalovana. Manana antoka sy fanantenana ary fa ho iova zavatra rehetra satria velona Jesosy ary mandrakandroany amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny afaka ny andray kasika ianao zao reo zavatra tsy takatry ny saina rehetra ho vaina amin'ny fomba supernaturel. Mino an'io Andriamanitra io afaka hikasika fiainan'olona na amin'ny endriky ny famoronana azy, afaka niditra setra izy mikasika ny aretina ho tonga fahasalamana, hikasika ny fietrena ho tonga fisandratana, hikasika ny zavatra rehetra zay manahirana ho tonga valiny amin'ny fomba tsy takatry ny saina ho tonga vavolombelona mpitapimbava fa velona izy ary miasa mandraka ankehitriny.